Vita tanteraka ny fanatotosana ilay horonan-tsary miraikitra ny fiainan'ny Victoire Rasoamanarivo, ilay olo-tsambatra malagasy voalohany eo anivon'ny fiangonana katolika. Ny 12 Jolay teo no nahavitana izany raha nambarany mampionina Raharylanto avy amin'ny trano mpamokatra Migael. Iroso amin'ny fandefasana izany horonan-tsary izany izy ireo amin'ny volana Aogositra. Fiangonana katolika miisa 7 eto Antananarivo sy ny manodidina no andefasana azy manomboka ny 18 ny volana Aogositra izao. Amin'ny 17 Aogositra kosa no aseho amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny fiangonana Saint François Xavier ao Antanimena ity horonan-tsary ity. Nizotra ampilaminana amin'ny ankapobeny ny fanadinana baccalauréat ho an'ny teto Antananarivo tamin'ny tapany maraina teo. Sarotra amin'ny ankapobeny fahitan'ireo mpiadina niresaka taminay nilaza adina ho an'ny taranja filozofia natao tamin'ny maraina. Saika nandany ora 3 sy sasany na ora 4 feptaona omena azy ireo ny akamarony. Raha nitetsy amin'ny ivitoeram-panadinana lycée Jules Ferry manokana, mpiadina 40 teo no tsy tonga niatrika ny fanadinana baccalauréat androany maraina. Miisa 700 eo ireo mpianatra voasoratra anarana hiatrika izany fanadinana izany tao amin'ity ivitoeram-panadinana ity. Ampitsahatra ny fitakiany ireo mpianatra eny amin'ny cité universitaire R+1 Ankatso mandritra izao fotoam-panadinana baccalauréat izao, raha nambarany filohan'izy ireo ny sabotsy teo. Ho fitsonjovana ireo tanora malagasy izay manala fanadinana no antony. Lia mafy kosa izany fitokonana izany aorian'ny fanadinana baccalauréat raha toka tsy misy ny vahaolana omen'ny fanjakana hoy izy ireo. Raha tsy aivina dia nandritra ny herinandro lasa teo no nanao fitokonana izy ireo fangatahana fisitrahana rano sy jiro eny amin'ny cité R+1 vaovao. Ny sabotsy alina teo no nalain'ny havany tany amin'ny Manakana, Tsaratanana ny vata mangatsiaka n'ilay tovolahy iray nisy nankan-keriny niaraka tamin'ny lehilahy lehibe 80 taona tany Ambonirary, Anjozorobe ny 30 Jona teo. Ilay lehilahy lehibe moa velona soamatsara saingy mbola manaraka fitsaboana anty Antananarivo raha ny fantatra no niratra nahazo azy. Saingy ilay tovolahy kosa namoy ny ainy, efa nanome vola tamin'ireo mpakan-keriny ny fianakavian'ireo olona ireo raha ny vaovao nampitain'ny mpitandro ny filaminana. Tafajanona ao amin'ny diviziona voalohany ny Mama FC rehefa naharesy ny Dato FC tamin'ny isa iray no tsy misy ny sabotsy teo nandritra ny andro fahatelo farany tamin'ny play-out. Ny varina any amin'ny diviziona faharoa kosa araka izany ny Dato FC miaraka amin'ny KFC Diana mandritra ny tampilalaovana 424 ankoatr'izay dia ireo kluba roa tsara filaharana indrindra mandritra ny fifaninanana D2 Champions League izay ifarana amin'ny volana septambra ho avy izao kosa no hiakatra hifaninana eo amin'ny Pure Play Football League fifaninanana baolina kitra eo amin'ny diviziona voalohany eto Madagasikara mandritra ny tampilalaovana 424 amin'ny Oktobra 424 moa nanomboka amin'ny fomba ofisialy ny tampilalaovana 424